Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly ny raba tsika riavako malala tratry ty sabotsy farany sahady amin'ny volana voalohany amin'ny taona vaovao ity sabotsy fahatelopolo ny volana janoary raha-pitsomo andro farany raha-pitsomo raika amby telopolo janoary andro voalohany amin'ny herinandro fa andro farany amin'ny ity volana ity itsika tsy manao mofinaina rehefa alahady satria efa misy toriteny ny alahady dia tsy manao mofinaina isika fa ity sabotsy telopolo janoary ity zany de mirahasoanao sady afaka mamahana mpifaliana ny taona ny volana voalohany amin'ity taona ity raika be ny volana sisa na raika volana sahady zay ny lasa mezakazaka be ny fotoana riavako ny mofinaina volahatra an'io de ny koritianina voalohany toko faroa ambin'ny folo koritianina voalohany toko faroa ambin'ny folo ny andeniny fa fito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo koritianina voalohany toko faroa ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo ka hatramin'ny faraika amby telopolo fa kitsika amina ran'i Jesosy ary ianareo no tenan'i Kristy ka samy momba ny tenany avokoa araka ny anjaranareo avy ary Andriamanitra efa nanendry ny sasany teo amin'ny fiangonana voalohany apôstôly faharoa mpaminany fahatelo mpampianatra manaraka izany de fahagagana de fanomezam-pahasoavana enti manasitrana de fanampiana de fitondrana de fiteny samihafa tsy fantatra apôstôly va izy rehetra mpaminany va izy rehetra mpampianatra va izy rehetra manao fahagagana va izy rehetra manana fanomezam-pahasoavana enti manasitrana va izy rehetra miteny amin'ny teny tsy fantatra va izy rehetra mandika teny va izy rehetra nefa manary fatratra ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra arindro izay lalana tsara indrindra no atoroko anareo ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen maizy azy an'Andriamanitra maneho maizy azy Andriamanitra ny tompo ao amin'ity volana janoary ty moa ny resahantsika ny toetra an'Andriamanitra maizy azy an'Andriamanitra zay no resahantsika amin'ity volana janoary ty riavako marana ny farany izy de mikasitra ny fanomezam-pahasoavana no manakatona zany maizy azy an'Andriamanitra izany Andriamanitra de manome fanomezam-pahasoavana hoy manao hoe Andriamanitra nahary zao tontolo zao fantatry hatrany amin'ny bokin'ny Genesis Andriamanitra nahary zao tontolo zao Andriamanitra mitondra izao rehetra zao amin'ny alalan'ny fahendreny io fahendren'Andriamanitra io de ampitoeriny ato anatintsika ny fanahy anatin'ny mpino ampitoeriny amin'ny asan'ny tanany ny fahendreny ary manome talenta Andriamanitra amin'ny alalan'ny talenta omen'Andriamanitra ny olona no hitondran'Andriamanitra izao tontolo zao Andriamanitra zany mitondra izao rehetra zao amin'ny alalan'ny talenta omeny manome olona manana talenta mahay manjaitra izy manome olona manana talenta mahay marika izy manome olona manana talenta mahay mozika izy mahay olona manana talenta mahay mitsabo izy manana talenta mahay isan-karazany dia amin'ny alalan'ireny talenta reny no hitondran'Andriamanitra izao tontolo zao ny fahendreny fantatr'Andriamanitra fa tokony hivoatra amin'ny lafiny zavatra ohatry zao ndray zao tontolo zao de manome talenta sy fahazavan-tsain'Andriamanitra mba hivoaran'ilay asan'ny tanan'Andriamanitra hifanaraka amin'ny planin'Andriamanitra fa izay eo amin'ny lafin'izao tontolo zao fa ao anatin'ny fiangonana kosa de manome fanomezam-pahasoavana indray Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavana no hitondran'Andriamanitra ny fiangonana ny talenta avy amin'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia eo ary avako malala de mitodika manokana amin'ny fiangonana ny tompo hoy Paoly manao hoe Andriamanitra no mitondra ny fiangonana ka ireto no zava-dehibe amin'izany fiangonana zany misy ministera ao Paoly nasesiny mihitsy ny voalohany ny apôstôly faharoa ny mpaminany ary ny fahatelo mpampianatra tena nasehony Paoly mihitsy
raha toa ka jerena toy ny rafim-piangonana mihitsy io zany de avako malala toy ny rafitra mihitsy io zany hoe amin'ny fitondranany fiangonana de izao apôstôly mpaminany mpampianatra inona ny itovindre izy rehetra ireo io ministera ireo na ny ministeran'ny apôstôly na ny ministeran'ny mpaminany na ny ministeran'ny mpampianatra inona ny itovina izy ireo ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra ny apôstôly dia tsy afa-tsy akory fa ireo vavolombelona zay mahatonga ny hoe mbola natao alehibe ny apôstôly dia ireo vavolombelona nanatry maso ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty na nanatry maso ny fiainan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany zay ny ataony apôstôly zay mahatonga ny hoe alehibe ny atao apôstôly de zay ao amin'ny soratra masina i Paoly nahatonga ny olona ny salasala tsy tamina apôstôly azy satria tsy nanatry maso izy ny fampianaran'i Jesosy tsy vavolombelona nahita maso ny fitsanganany tompo tamin'ny maty na nahita maso ny fahagagarana ataony na nandre tamin'ny sofiny ny fampianaran'i Jesosy fefateny nampitaina zay natonga ny olona ny salasala tamin'ny Paoly fa i Paoly ihany no tsy nanatry maso an'i Jesosy saingy apôstôly izy no ny antso manokana zany hoe Jesosy Kristy tompo efa tany an-danitra efa avy nitsangana tamin'ny maty nandresan'ny fahafatesana no niona tompotompo teny an-dalana Damaskosy Paoly dia tsy nahita maso an'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany akory azy Paoly lehibe tany Tarsosy tany Tarsa Jesosy taty Palestina taty Jodisy taty Galily tsy mifankahita mihitsy izy mirahala na mety ny fankahita ary izy dia mbola Jesosy teny amin'ny asany teny tsy fantatry Paoly loatra fa nahafantarany Paoly an'i Jesosy de Jesosy efa niona tamin'ny Damaskosy andalany Damaskosy izany hoe Jesosy efa nandresany fahafatesana iny no azon'ny Paoly ka nahatonga azy hoe za tena apôstôly marina fa za tena natsoiny Jesosy amin'izany manokana dia neken'ireo fivoriam-beny ny apôstôly tamin'ny fotoanandro hoe tena apôstôly marina izy apôstôly ny jentrisy izy hono lazain'ny Petera taty aoriana mba andro Jaona sy ry Matio fa lay teny hoe apôstôly zany dia milaza lay vavolombelona ny mahazanak'Andriamanitra an'i Jesosy apôstôly de miantoka ny fahamarinina n'ilay faminanian'ny tenin'Andriamanitra hatrany amin'ny bokin'ny Genesisy hoe hamonjy ny olombelona Jesosy miorina amin'ny tenin'Andriamanitra fahataterahan'ny tenin'Andriamanitra miantoka lay fampianaran'ny fiangonana fahamarinana fampianarana zay ny apôstôly mpaminany de zay ihany koa mpaminany dia ilay mitondra ny tenin'Andriamanitra ny mpitory teny io dia io no hoe mpaminany izy zany manazava ny tenin'Andriamanitra manazava ny soratra masina manazava ny tenin'Andriamanitra amin'izay toe-javatra maro samihafa hilanany zany fanazavany zany zay ny mpampianatra ny mpaminany ny mpampianatra dia ireo mpivaofy le soratra masina mpivaofy le soratra masina izy ohatsika manao hoe na ny mpaminany na ny mpampianatra na ny apôstôly dia samy manodidina ny soratra masina sy ny tenin'Andriamanitra lay ministera dika zany zao rehefa ko malala na inona de ny mahafiangonana ny fiangonana zany de zao miorina amin'ny tenin'Andriamanitra miorina amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy tompo miorina amin'ny faminanian'ny soratra masina de hoe Paoly manao hoe ny voalohany amin'ireny de apôstôly nahoana no apôstôly ny voalohany fa tsy ny mpampianatra ngamo ny mpampianatra maivana nalahatra Paoly tsara ny apôstôly noho ny mahavavolombelon'ny Kristy azy zany hoe ny apôstôly satria izy ireo no nanatry maso izy ireo no novidin'ny tompo voalohany indrindra no zany dia raha lahatra zany de izao ny mahafiangonana kristianina voalohany indrindra de miorina ao amin'izay mahavavolombelon'ny Jesosy azy zay raha ohatra ka fiangonana tsy miorina amin'ny mahavavolombelon'ny Jesosy azy de mamperitreritra zay mahatonga ny apôstôly ny lasa aloha na tsy otsony ary ny apôstôly efa natao antsika Matio natao antsika Petera de zao lay toetra maha izy azy ny fiangonana lay mahavavolombelon'ny Jesosy azy dia tokony tsy ala mihitsy tsy kisendrasendra ny etsona ny fiangonana FJKM hoe fiangonana
Jesosy Kristy eto Madagasikara milaza ny voalohany indrindra ny mahafiangonany fiangonana de vavolombelony ny Jesosy Kristy tompo nandresiny fahafatesana izy. Fa ny faharoa de zao ny mpaminana. Ministera faharoa ny fiangonana de ny mahampaminana. Zany hoe ny mpaminany dia ilay manazava ny soratra manazava ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fitrakan-javatra iray. Io tsy mora akory fa asan'ny fanamasina. Raha toa hoe misy zao ny ahitana. Toa hoe mahina zany zao misoran'Andriamanitra tsika fa ny vavaka izy dia tonga ny olana tamin'ny faritra maro. Fa izao ny mpaminany dia ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana anazava ny tenin'Andriamanitra. Ny mpaminany ny mahay manazava hoe zao ny zavatra tian'Andriamanitra lazaina amin'ny zavatra ohatran'izao. Miainga amin'io ohatra masina io. Raha miteny zao manao hoe miteny ny tompo manao hoe za dia amela heloka anareo na za inona ny hevitra zany amin'ny vanim-potoana ankehitriny io. Ny afatry ny mpaminany tsy afatra ataontsika hoe tsy mifamatotra amin'ny zavatra ankehitriny fa ny afatry ny mpaminany dia manazava ny soratra masina miendriny ankehitriny io izy. Inona ny tian'Andriamanitra raha miteny Jesosy manao hoe zany fahazavan'izao tontolo zao. Inona ny dikan'izay ankehitriny? Inona ny tiany Jesosy tenenina amintsika? De ny mpaminany ny manazava zany havako. Zay mahatonga ny fiangonana ndraindray tsy zakany ny olona. Satria manao ny asa ny mahampaminany azy izy, manakiny izy, manazava hoe raha zao lalan'izao no andehananareo de tsy maintsy very ianareo. Zao ny sitrapon'Andriamanitra miala amin'ny lalana de izao raha manaraka an'ity kosa de fiainana. Ny fiangonana no mahampaminany azy dia tsy hoe manakiny izy fa manazava hoe tsy mety zao lalana zao fa zao ny sitrapon'Andriamanitra. Zay ny mpaminany tahaka ny Jeremia mpaminanitra. Jeremia anketely manao hoe raha ohatra ka manaraka ny lalandisonareo de rava fa raha mandihy amin'ny telalana kosa nareo de miorona indray. Ny mpaminany zany dia zay mahafiangonana ny fiangonana. Raha tsy mpaminany ny fiangonana de tsy fiangonana kristianina izy. Fiangonana kristianina mahampaminany azy ny manazava ny hevitr'Andriamanitra sy ny feon'Andriamanitra amin'ny fotoana ankehitriny miainga amin'ny soratra masina. Inona ny tian'Andriamanitra tenenina. Fa ny fahatelo de zao mpampianatra izy. Mampianatra amin'ny fiarahamonina izy. Mitaiza izy zay ny dikany. Mitaiza izy hoe manitsy izy ahoana ny tokony atao fitondratena, ahoana ny tokony fomba fiainana, ahoana ny tokony hiarahantsika monina, ahoana ny hevitra soratra masina momba ny fivoaran'ny siansa, fivoaran'ny toe-karena sy ny sisa rehetra. Zay mahampampianatra azy. Miainga amin'ny soratra masina avokoa zany rehetra zany. Asan'ny fiangonana zany diavako. Akoa de milaza eto manao hoe tsy misy olona sady apôstôly mpaminany ary mpampianatra zany. Fa zao nataon'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana zany. Misy fiangonana tena matanjaka be aminy ny mahampampianatra azy. Tsy mpaminany izy fa tena omeny toerana fampianarana. Misy tena fiangonana tena misy mpaminany. Samy ataon'ny fiangonana dolo rehetrareo fa tsy hoe ary olona anankiray daholo no manao azy. Tsia. Samy momba ny tenan'i Kristy izy fa misy amin'izy ireo apôstôly, misy amin'izy ireo mpaminany. Raha toa ka jerentsika dia misy amin'izy ireo mamerina ny olona ao amin'i Jesosy Kristy tompo, mampatsiaro ny fitondram-bolona amin'ny tompo. Misy amin'izy ireo manao zava-dehibe ny lafiny fijoroana vavolombelona sy ny sisa rehetra. De hoe Paoly manao hoe zay eo fa ny fahatelo de zao Andriamanitra alohan'ny fiangonana, Andriamanitra manolotra ministera ao anatin'ny fiangonana. Fa ny fahatelo de zao izy manao hoe misy fanomezam-pahasoavana hafa ao anatin'ny fiangonana. Inona avy zany? Manasitrana, fanasitranana. Misy olona manana ady am-panahy, misy olona manana tebiteby, misy olona manana aretina, misy isan-karazany. Tsy voatery lay aretina amin'ny lafiny klinika ihany io. Hoe corona ve, grippe ve, cancer ve, zany eo. Fa mety areti-panahy mety keo, mety areti-tsaina. Dia misy manana fanomezam-pahasoavana mahay manasitrana. Men'Andriamanitra ny fiangonana zany. Dia misy amin'izy ireo manana fanomezam-pahasoavana izay ozy manao hoe amin'ny fitondrana andininy fa enina amby roa fa valo amby roapolo hoenty manasitrana dia ao koa ny fitondrana zany hoe ny fahaiza mitondra. Tsy hoe mandeha ho azy ao anatin'ny olona ny fahaizana mitondra ao anatin'ny fiarahamonina na ao anatin'ny fiangonana. Ny ataontsika hoe lay leadership zany dia misy olona mena fanomezam-pahasoavana ho mpaminany mpampianatra, mety teolojianina izy, mety ho dokotera izy, mpitsabo izy, médecin izy.
fa tsy mety tsy mahay mitarika izy tsy mahay mitondra izy misy mahay mitondra fa tsy mahay mitsara misy mahay mitondra fa tsy mahay manazava ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahamonina zany fa dia ao koa ny fanomezam-pahasoavana ihany koa ny leadership ny fahaiza mitarika ny fahaiza mitondra io tsy misy ambony na ambany fa fanomezam-pahasoavana men'Andriamanitra samy ilaina hoy Paoly manao hoe aza miteny ny tongotra mihitsy hoe tanana hoe tsy ilaina ianao fa la misy tongotra ka tsisy tanana dia ga mavitiny iny aza miteny maso mihitsy ry sofina hoe tsy ilaina ianao mbola tsy hitanao zany tsy maheno iny ka hiteny ny sofina hoe tsy ilaina fa maso ihany ny zava-dehibe ao Paoly samy manana ny asany avokoa izy rehetra ireo ho Paoly ary Paoly raha somary mety tsy dia hitatsika le izy manana humour kely zay izy manao hoe zay zavatra tena heverintsika tena tsinitsinina mihitsy amin'io vatantsika eo ary ny tena zava-dehibe somary mety tsy eritreretintsika eo mampime loatra zany amin'ny zavatra eritreretintsika kehitriny fa i Paoly tena nanana an'izay izy somary nampieritreritra kely nampimepely tahaka zay tandreny tsara fa amin'io vatantsika zay zavatra heverintsika eo kely aza ny tena lehibe hatratratra eritreretintsika eo lehibe aza ny kely fa keo tsara ny tenin'ny Paoly hotsika manao hoe amin'ny atoko hafa moa zany dia misy fanomezam-pahasoavana hafa ihany koa toy izy manao hoe ny fanomezam-pahasoavana zay rety manasitrana ny fanomezam-pahasoavana ny fahaiza mitondra ny fanomezam-pahasoavana ny mahay mampianatra fanomezam-pahasoavana ny amin'ny fanampiana iny zany fanampiana zany ny olona mahay mizara ny asa sosialy ny ataontsika hoe asa-pitiavana isan-karazana fanampiana zany kely avako malala fanomezam-pahasoavana misy ke olona mety tsy de mahay miteny loatra izy tsy de mahay mitarika koa izy tsy mitsabo izy tsy manao fahagagana izy mety tsy miteny tsy fantatra izy fa fanomezam-pahasoavana mahay manampy be izy mafo izy men'Andriamanitra vola sy arena izy mba ho mpanampy zay ny fantany ina fanomezam-pahasoavanao sady nataon'Andriamanitra mahay mitady vola dia mba manampy anareo zany fanomezam-pahasoavako de manome izy misy ndray tsy ny men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mahay mitady vola na men'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mahay miteny de mampianatra izy io tsy misy inona ny ambony inona ny ambany fa misy Paoly fanampiana de avako malala eto-pamarana inona ny hevim-panahy tenenina voalohany de zao ao amin'Andriamanitra tsisy fanomezam-pahasoavana ambony sy ambany tady teo zay avako fakapanahy azy ny kristianina tao Korinto no hoe ny fanomezam-pahasoavana ohatr'izao ambony ary ny fanomezam-pahasoavana ohatr'izao ambany tsisy an'izany anatrehan'Andriamanitra itsika ny mandahatra an'izany fa amin'Andriamanitra ny fanomezam-pahasoavana sady ilaina ary mitovy anatrehan'Andriamanitra raha ohatra fotsiny ka hoe nahoana no apôstôly natao voalohany de satria apôstôly izy de izy no niteny fa tsy midika mihitsy manao hoe ny fanomezam-pahasoavana hoety manasitrana dia latsa-danja tsia fa raha ohatra ka mipetraka eny ambony pilipitra mitandrina na mipetraka eny ambony pilipitra ny diakona de nohony ny fanomezam-pahasoavana hoe satria izao de ry ny toerana fa tsy midika mihitsy izy manao hoe ambony kokoa na miavaka kokoa ray aman-dreny tahaka ny apôstôly izy zay no mahatonga azy ho voalohany io fa tsy misy antony mihitsy ilazana manao hoe dia zay moa zany tsinitsinina tsy ry avako malala fa eo anaten'Andriamanitra de zava-dehibe daholo tsika mianakavy fa ny faharoa de zao ny hevim-panahy Paoly resany eto avako malala dia ny fampiasana ny fanomezam-pahasoavana ny fanomezam-pahasoavana rehetra omen'Andriamanitra ny tsaranao fa fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izy mampitodika anao ao amin'i Jesosy fanomezam-pahasoavana rehetra itereny ary ianareo ny tenany Kristy samy momba ny tenany raha misy fanomezam-pahasoavana ka avy amin'i Jesosy de mitona ny olona iray iaina amin'i Jesosy mitona ny olona hiaraka amin'i Jesosy mitona ny olona anaraka ny fandaminan' Jesosy raha misy olona miteny za manana fanomezam-pahasoavana ohatr'izao kanefa tsy mitona ny olona iray iaina amin'i Jesosy de mamperitreritra afaka malala mety misy olona za manana fanomezam-pahasoavana mahay mitondra nefa le fitondrana tsy mitona ny olona hitarika ao amin'i Jesosy fa mitona ny olona ho any amin'ny tenany ihany dia azo atao hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'i Jesosy zany fa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'i Jesosy de miverina ao amin'i Jesosy ihany mamerina ny olona ao amin'i Jesosy ihany raha misy olona manao fahagagana de ny fahagagana atao de zao mamerina ny olona ao amin'i Jesosy fa tsy fahagagana mahatonga azy ireare amin'ny tenany hitanareo hoe avy fa za mahay zavatra rehetra avy makanaiza ty amiko za koa mba ho kristianina tsy ny filazanao hoe maha kristianina anao ny zava-dehibe fa ny asa ataonao mamerina ny olona ao amin'i Jesosy va sa manindraindra ny tenanao
mamerina ny olona iray aina am' Jesosy fa zay ny antony anomezan'Andriamanitra ilay fanomezam-pahasoavana ao am' Jesosy mahatonga ny olona ho ao am' Jesosy hiaraka am' Jesosy fa tsy hoe mahatonga ilay olona mena fanomezana mahatonga ny olona hidera ilay nandray ilay fanomezam-pahasoavana fotsiny ihany tsy zay avako malala ny antony anomezan'Andriamanitra ny olona ny fanomezam-pahasoavana mahay mampianatra de mba hatonga ny olona ho ao am' Jesosy fa tsy hatonga ny olona hidoka ilay mpampianatra ve tena dada n'iny raha mpianatra tena mahay manasitra an'iny a tena mahay mitarika iny a de zay fotsiny ihany fa tokony tonga ilay olona manome nandray fanomezam-pahasoavana ho ao am' Jesosy lay olona avako malala no zany de zao nidika ny tsarana naroana kokoa tsy mitsara moa zava-dehibe fa ny amataratsika ny fanomezam-pahasoavana nomenantsika de zao tonga atsika ao am' Jesosy ve ny antony nanomezan'Andriamanitra ity fanomezam-pahasoavana ity de mba ahatonga hitondra ireo olona reo ho ao am' Jesosy satria ny fanomezam-pahasoavana de momba ny tenan'i Jesosy farany de zao rehefa kobalala ny hevi-panahy fahatelo zay tsara ananatsika de zao rehefa kobalala mamaky ity ranomasina ity dia Andriamanitra tsy miangatra Andriamanitra tsy miangatra Andriamanitra tsy miangatra fa manome anao zay fanomezam-pahasoavana fantany fa mampivelatra anao izy nitoy moa fa nitapaka teo amin'ny 2:30 manao hoe ny zavatra tena ambarako amin'ireo de zao hoe zany fanomezam-pahasoavana daholo zany miteny tsy fantatra manasitra na mampianatra mitarika sy ny sisa rehetra manao asa soa fa izao no tena toloko anareo Paoly manry ny fanomezam-pahasoavana lehibe indrindra de indro atoloko anareo zany na de miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny anjely aza kanefa tsy manana fitiavana dia kipantsina maneno sy varahina mikarantsana ena zany hoe lay fanomezam-pahasoavana tsara indrindra de ny fitiavana movenao manam-pitiavana movenao miaina amin'ny fitiavana zay ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra no zany tia aza miteny manao hoe za tsy manana fanomezam-pahasoavana fa move manam-pitiavana ianao move zavatra rehetra zay nataonao natao tamin'ny fitiavana rehavako malala tsy miangatra Andriamanitra fa manana fanomezam-pahasoavana tsara indrindra ianao tsara noho ny tena fiteny tsy fantatra tsara noho ny mampianatra tsara noho ny manasitrana tsara noho ny manao asa soa de izao ny fitiavana anananao zany ny amin'ny asan'ny fanamasina ataovy mahavokatra ary ny asan'ny fitiavana vavakisika tompozoranao zahay fa mahandriamanitra anao de fitiavana ianao ary ianao no manome fanomezam-pahasoavana hoety mitaiza hoety manolokolo hoety mijoro fa volombelony ny fiangonana so raha tompo fa tsy miangatra ianao manome zara fanompoana ao anay ianao manome toetra hoetinay manompo de ny fitiavana tompo mahagaga ny fitiavanao anay fa asan'ny anjely no asainao ataon'ny fiangonanao no ny am' Jesosy zanakao de meteza tompo ana masina anay aoka tsy ny fanomezam-pahasoavana izay nomenao anay asambatra anay ampandroso no tsy hainay ny mampiasa azy ka mampisaraka anay na mahatonga anay fampitsara fanomezam-pahasoavana tompo araky nanomezanao azy tsy nataonay fampitsarana na nataonay hiadiana laharana hiadiana lohany fa ny fanomezam-pahasoavana de namenao anay hoetinay manompo ho ampiasainay amin'ny fanetretena ary itomanay ny fiarahamonina ho ao aminao Jesosy de ataovy mahay mampiasa an'izay tompo amin'ny fitiavana amin'ny fifaliana de ataovy mahay mitantana ny fanomezam-pahasoavana nomenao anay zahay mba ho mpanompo tsara sady mahatoky ka rahatrizay vita ny fivahininay de hiteny aminay ianao manao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira fifalian'ny tomponao ataovy hainay ny mampiasa ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra tompo de ny fitiavanao noho ianao Jesosy Kristy mpamonjy amen.